vao atao zao no misy filoham-pirenena mandeha any ivelany ka ndao ataontsika hoe tsy mitabataba lesy tsy miresaka momba lesy de melo na inona ndao ataontsika hoe fehikevitra sy eritreritra hoe mila milalao mangarahara rehefa mitondra firenena misy sehatra sasany zany raha ohatra hoe ianao lalao ale mangarahara ka ny filalaovanao mangarahara sanatry mivava na dinilela hitarika anao any amin'ny fahafatesana fa hovonon'olona de angambany ataoko fa tsy tokony zay ny lalana. Anatin'ny tsiambaratelon'ny fiarovana na ny secret de défense mihitsy aza ny fitazonana ho tsiambaratelon'ny filoham-panjakana amin'ny resaka fiarovana ny firenena izay antondian'ny filohan'ny fandavozana repoblika hoy Roly Mercia. Misy resaka sécurité an'ny firenena, misy resaka zany zavatra zany tafiditra ao anatin'ilay hoe secret de défense na ito amintsika na ny ivelany amin'ny lalàna iraisam-pirenena rehefa zavatra mifandraikaraiky amin'izany secret de défense zany de tsy tokony hampalalana amin'ny be sy ny maro. Tsy maintsy mijery ny fiara-miasa azo aombola ho an'ny firenena raha teo ny filoham-panjakana hoy ity ministra serasera teo aloha ity. Efa niteny ihany koa ny filoham-panjakana io mampanao gazety taolina narahako an'izany hoe ny ty tsika ty de tena tsisy vola tsony ao kely de kely ny vola ao amin'ny kitapo-mbolam-panjakanao. Rehefa ianao mitondra zany na de société ary ny entinao neny na de tokantrano ary rehefa tsisy vola ao an-tranonao ao tsisy vola ny société anao de tsy maintsy mitady hevitra anao hoe aiza zany ny fomba fiaraha-miasa ho atao mba hiteraka fahazoam-bola ho an'ny le tokantrano na fahazoam-bola ho an'le fikambanana na fahazoam-bola ho an'le firenena. Tsy afaka hijery fotsiny ny firenena tsy manana inona araka izany ny filoham-panjakana hoy ity mpanao gazety ity. Satria hoe zany hoe io no navela le fitondrana teo aloha fahantrana be io tsy fisim-bola be io ianao nanaiky andray andraikitra ho filoham-panjakana de hipetraka fotsiny andro hoe zany nefa le vahoaka tsy efa miandrandranao de tsy afaka mipetraka fotsiny fa tsy maintsy mitady ny hevitra ara-dalàna mba ahafahana farafaratsiny mitondra ny fototra aloha ny fahefan'iny ny filaza zany fananana mafototra ahafahana manomboka manome fahafapoa manala andreo fahorin'ny vahoaka reo. Dia ara-paina atao voninkazo zany tsy dia an'olo marevaka andalovan'ireny tantely ary tsilo zany fofona manitra dia averina foana zany ho antsika rehetra zay efa nihaino hatramin'ny maraina hatramin'ny alina ary mbola miaraka aminay amin'ity maraina ity miaraka anay eto Zoky Romia miaraka anay ihany koa Fifandrimbona aminay eto ihany koa Tiria lava teknika moa zany dia ahitana ny Kla mihitsy no mitazona ny raha ao ambadika ao Klara sy Asam andao hifampizara kely amin'ity le fandresahana teo ihany izy ity fa andao somary hidirantsika raha-dalà kokoa Zoky Romia indi voatsika ity indi resantsika ity miaraba ny Dani de miaraba ny namana rehetra ao ambadika ao Kla Sam iteriko eto anilaka eto mariny zany mifamoafao anatin'ny 4 ora ny vaovao izay mitranga hita eny amin'ny fahita lavitra eny an-tambazotra serasera eny zay mabe resaka tokoa ane izy ity de ny ataontsika hoe ny fandehanan'ny filoha tany a Dubai ambarany sasany antsokosoko raha ny safy be mantsy zany dia atsokosoko ny ainga atsokosoko de miverina atsokosoko dia naberesaka zay indrindra ho an'ireo ataontsika hoe manohitra an'ity fitondrana ity ao ny mamorona ny antsangatsy manorana rehetra kanefa kosa dia namaly izany ny filohan'ny filoham-panjakana colonel Mikael Omaly ary nazavainy tsara mihitsy fa ao anatin'ny atao hoe secret de défense no antony tsy nilazana ny antondiany rehefa izy araha ve no mahatsapa namana Dani hoe voatohitohina ny ainy misy manohitohina ny fandriam-pahalemana manodidina zany rehetrarehetra zany dia atao ahoana moa no mbola ilazana ny diany na dia ataontsika hoe tsy any Dubai ara fa any amin'ny toeran-kafa aza dia tsy eto Madagasikara ihany nge zany paikady zany namana Dani Steria fa izany rehetra zany dia isorohana ny zavatra mety tranga ary hitantsika tsara ny toetra raha eto amin'ny firenena roa volana zay tsy mbola azo lazaina mbola misy ireo tsy maty voalavo kibo zay ataontsika hoe mifofo
ny andrava ity fitondrana zay andrandraitsika ho iaho a hitondra makany am'izay fanovana izay ndradradraina teny kianja izay ka angamba tsy de ho ataotsika hoe resaka lavabe tsony angamba fa tsy misy mahafoka sy mahavaly an'izay ataotsika hoe manitikitika an'sain zay afa tsy ny zavatra nambarany zay tena niantra tamin'ny tenany talohan'ny tokoa nge danidy efa nisy le atao hoe fisavana teria tsika iny le teny matasoa de nietsika ny FDS nandro zareo amin'ny monaty zany a nanao nietsika fisavana na ny hoe perquisition mbola ino mbola ahitana olana koa zany hoe zay atao rehetra zany de tsy maintsy misy ny fanakianana fa mazava koa ny fanambaran'ny monaty ny FDS fa efa misy iaina fa efa tafiditra eto amintsika ny fitaovam-piadiana mahery vaika izay konokononana hanongana mpanjakana konokononana hampiady ny malagasy samy malagasy izay indrindra nandraisana fepetranyireny perquisition reka ataoko fa mifandray angamba zay zavatra zay a etsaka ilany misy fitaovam-piadiana iaina tafiditra efa tafiditra eto amintsika atao perquisition ny azo avy valandrivotra ny azo avy valandrivotra fiteny foana zany satria manomboka hitanao zany a rehefa manao zavatra tsara io misy fiteny zay raha hoe jesoa arange olo marina be iny a tena mbola nisy nanomboka ihany fa mety amiko be le système satria tsy de zatra an'izay koa ny atsika izy koa ny tafika izy koa ny mahafantatra an'izany resaka hoe plan militaire zany matoa izy mamaramila an'izay matoa izy zany a andao aletikitsika ao anatin'ny saintsika rehetra hoe matoa izy manao an'izay zavatra zay de izy isika hitafika izy mihitsy ny miaro ny tenany izy tsy hitady olona tsony arovy ako raha ohatra zany ka civil ny te de hoe arovy any miaramila fa efa izy mihitsy le miaramila amiko tsy tokony ho zay any le fanontaniana nopetraka fa any am'le hoe inona ny voka-tsoa no entiny avany ndray aloha zay le tenenao teo anao manko napiditra an'le izy de mba entiko araha-kolotsaina fotsiny le izy a fa roa ndray mikasika an'ity fitaovanyity fa zany tena mangoritsina mihitsy am'le izy ary ohatrany hoe latsa-dranomaso am'le izy izoky terisy romi hoe gasy samy gasy angeno eto hoe malagasy samy malagasy ve de ampidirana zavatra ohatra de ndray zany tena varamonjana mihitsy ao an-trano hoe fa lasa champ de bataille ve zany efa navalonao tsara ve le mosara valony tsara kotsan-dranomaso tena le izy ndray ohatra hoe sady hoe taolana anivo izy ny taolo fa mitsika fa ndray tena maro varamonjana mijery an'izany ary mieritreritra zany ary mbola le raha namana anankiray foana moa ny voatontonona ao anatiny izy io de angamba ny atsipany tady ny atandroko ny ombe raha mbola malagasy ray malagasy reny ianao manana an'izany hoe te anao an'izany ampiasa hery zany amin'ny malagasy namanao ty resaka fitaovany ity de tena aloha mba fanentanana nataotsika hoe mba hatsara fa tsy mety fanohy am'izay ihany teo atsika moa inona ny antony andehanany nazavainy zay fa mbola nameky tatitra ihany koa ny filohampanjakana nge da nisy tery fa araky ny dia nataon'izy tany de nisy ny fifampiresahana fifampidiniana fiara-miasa teo amin'ny firenena rotonta ny onana tamin'ireo princesse rehetra zay anisany nahavelombolo raha tateraky ty a nisy ny fandefasana piasa 10,000 iasa any am'ty firenena ity ary eo ihany koa ny tetikasa lehibe zay eritreretinao atao zany ny hoe raffinerie d'or zany hoe fanadiovana volamena zay mivoaka eto amintsika azahoana tombony kokoa mantsy raha efa voadio izy mivoaka ny ivelany ilay izy le bruita iny a ohatr'izay ihany koa ny rehefa arenakibony tany zany de lafo vidy foana rehefa madio mivoaka ny ivelany zany rehetra zany sombony tamin'ny ataotsika hoe ny diany filoha nakany a Dubai zay ka anentanana atsika mba ho tony ao anatin'ny toejavatra tahaka an'izao satria vao manomboka atsika mbola eo ampametrahana mihitsy isika n'izany atao hoe fanovana izany ka raha io no tsembatsembantsika dia ny azo lazaina de ny eo ihany ny eo a ary tsy misy antony tokony nanaovana an'ilay tolona raha ohatra ka tsy azo tsapaitanana izany fanavozana sy fanovana zany efa nazavaina omaly ange zany teto namana tanisiany sy tery hoe tsy ty fitondrana ity akory no tena hoe hitondra le fanavozana fa lalana anankiray miampita mitondra ny firenena makany amin'ilay atongavana ny fanavozana raha ataoko sarisary de ohatrany hoe misy lavaka de izy manetsina fotsiny aloha de zay vao hitondra le olona nangana mbola maro be ny dingana atao a mbola ao ny fikaonandoha-pirenena mbola ao ny sy ireo fandaminana rafitra maro samihafa zany ka raha ndro volana no ataotsika hoe amingafinganana ny filoana atao hoe sarana sahady ny asany dia angamba ataotsika fa diso zany izy koa nefa nilaza fa afaka roa volana tapitra
dia hojerena ny asan'ny mpanantanteraka ministera tsirairay avy de andrasan'izay ny prime ministre koa moa tao amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena de efa nientitra mihitsy ny lazan'izay hoe tsy miverin-dalana intsony isika fa hiditra tena ao anatin'ny atao hoe fanarenana ny lafin'ny toekarena izay tena potika tokoa Terrive efa nandeha an'le train voan'andro telo arivo la samma ve 12 kilometatra ny elanelany any amin'ny lalanay le izy le izy tokoa aloha ny lalany de eny Soran zany de mihazo manambola maromaro izy mandrapatonga manambola 12 kilometatra ohatra mijanona indimy sa inenina izay raha tsy diso inenina le izy koa aloha raha ho anahy tsy de raisiko hoe ataoko hoe ahoana zany atao raisiko ohatran'ny fialamboly aloha raha ho anahy hoe mandeha larivo tany amin'ny 10 taona tany any nandeha train farany tadidiko zany Atsirabe Antananarivo taxi brousse tamin'izany mbola vitsivitsy fa fafinaretana zany ny fo amin'ny 10 maraina zany lahatra train hoentin'ny ray aman-dreny zany ianao de aty de efa 5 taona anao aty ianao vao mahita an'izany hoe andeha hitaingina fiara andalam-by akoatran'ny efa misy foana moa zany manakara ny FCE sy karazany fa ny eto andrenivohitra zany ity santarina androany anisan'ny zavatra tsara izy io ary anorona antsika ihany koa anatiny hoe azo atao tsara inge mba miaraka amin'ny fianakaviana sy ny mpianakavy de ndao mba anodona miveriny makantsika de mijanonjanona kely any de maka train indray rehefa mody mahafinaritra be zany mandeha maraina de mody ariva mitondra sakafo mijery toerana ny anany anatin'le efa nentanana ihany keo naprisiako any rehetra ao anatin'le satria le train ty moa mandeha amin'ny tany mandeha eo ambony tany misy veo ambony ka io manko misy fotoana fiaran-dalam-by azy na tonga nireo resaka lamasinina reo mijanona ny atoato kely misy fotoana le hitanao koa le misy manapaka le lalam-by misy manapaka reny taloha de misy maka de vasy maka za zany ohatra manentana ny tsirairay ao anatin'le izy andao kojakojaina aloha le izy de andao jerevana aloha ny soetiny ohatra mahatsiaro le ray aman-drenina taloha ny taizanay hoe ianao zao nentinay train ozy taloha rentinay lamasinina fa tamin'ny anao mbola nono izy moa zany efa lasa korazana fa zao raha am'izao fotoana zao zany mampite antso an'ireo ray aman-dreny taloha reo io fa miverina indray le lala le masinina sy io zany tsy nino hoe iverina tsony iverina eto amintsika tsony zany resaka hoe masinina mandeha hitaterana vahoaka zany fa taloha manko la masina hitaterana entana aloha sisany anisan'ny zavatra tsara be zany hoe image moa filazazana hoe loko tsara indrindra ho atsika ty mahita Madagasikara aloha zany fisiny io andao aloha tsika tsy anakiana fa andao aloha ifanampy diovy ny lalan'ny masinina aza miandry ny mpanadio aza sina za lamba eny amin'ny sisiny eny ary fa nytenentsika maly zany hoe ao ana io lalana io aza raisana misy vato kely de alaina misy manipinipy de manala nefa anisan'ny tazona ny hazo manatsofa misy manao an'izany tsy ilozany zany de apresiana ihany keo anatin'izay satria tsika sady manentana ihany keo mabe miray atsika satria olovain-jafy inge zavatra ataotsika io de ohatrany mba te hisarika ny sainy tsirairay ao anatin'le izy hoe andao tsika mba anandrana akafia ary napita amin'ny taranaka faramandimy fa zavatra tsara ity no entin'ny fanavozany ty za zany tena miteny an'izay mihitsy na iza nanao an'io na ny teo aloha vaovao de zao fananam-bahoaka io volam-bahoaka foana io e tombontsoa atsika zany io zany aloha mivitany teo aloha de fitohizan'ny fitantanana zany tsara io atao fitantanana amin'ny tsara fa miditra ao aminatin'izay fanavozan'izay foana isika raha tsy resaka fotsiny amin'ny hoe fahadiovana ny fanimbana zavatra rehetrarehetra iny isika samy isika izao mihitsy ny fototry nylay toetsaina makany amin'izay fanavozana izay tsy andry an'ireo mpitondra ireo isika ninona zavatra misehony amintsika iny ka hitatsika fa mitady hanimba de tokony manana anjara mavitrika an'izany ny olo-pirenena tsirairay avy dieny zao tsika de efa mizatra mandraisa anjara fa rehefa ho avy ingeny fikoanandoam-pirenena eny amin'ny fokotany ianao ve le anisy an'ilay misitrika am'izao mantsy rehefa mandeha ny antso fivoriam-pokon'olona de zaraka no mandeha lefa somary antikantitsy reny daholo mandeha mivory tadidinareo taloha rehefa manao miantso fivoriam-pokon'olona tam'izao mbola tsy misy ny teknôlôjia fa reny lakolosy reny misy olona anankiray tena mampaneny lakolosy isaky ny quartier rehetra ny fokotany any tanàna misy an'le mioka filaza azy avava filaza azy midika fa ho fiantsona fivoriana izy reny tiatsika tongavana zany le fandraisana andraikitra eny amin'ny fokotany aloha voalohany indrindra mila mizatra isika zao rehefa misy ny fiantsona fivoriana eny amin'ny fokotany de mila tonga marobe
Zay, satria ny hevitry ny maro mba mahatakataka tsy fanomezantsiny any koa izy tsy nandany an'io tsy hevitra ny lany mazava loatra rehefa tsy tonga ianao de manaiky matao tsy miteny zay indrindra zay ka raha ohatra tsika ka te hitondra fanavaozana any amin'ny tambazotra mantsy misy hoe fa maninona zay ny tsy natsona maninona tsy noenona ny fikirakirana ny vato eto amintsika zany hoe digitalisation ho an'ireo vato eto amintsika tena zava-dehibe zany terisy dania satria fomba anankiray io hiadivana amin'ny kolikoly eo amin'ny fitrandrahana arenakibo ny tany hatrany fotony mihitsy ny azo antoka zany zao raha anao an'io digitalisation de fantatra efa fantatra aloha zany zao hoe ato ny toerana misy volamena ato ny toerana misy vato ato ny toerana misy an'izao rehefa trandrahana indray le izy de miditra ao anatin'izay rafitra ara teknôlôjia digitalisation zay de eo no maritana ny fomba hitatanana an'izay arem-pirenena zay de misy momanakihany hoe fa maninona ny tsy nolazainy zay zay konge manampaizana am'zany tsotra be navalin'ny Andriamatoa Patrick Raman mpanolo-tsaina eo anivon'ny primature hoe tongava omeo ny sosokevitra omeo anay ny fahaizanao andao hiarandingitsika ahoana ny anaovana an'ity zay ane le zavatra tiatsika apetraka mitaloha mantsy de hoe rehefa zareo de zareo ihany izy ny tena mahavoan'ny malagasy koa de zao hitanareo rehefa misy zavatra atao de mijery an'ireo zavatra ataon'ny olona aloha hoe mety ty de miditra ianao afa tsy mety de lasa ohatran'izay zany fa tsy ny re miara-manao eo aloha de miara-mana tsara manatanteraka azy mba hety araka ny tokony izy fa tsy hoe miandra ny anankiray solafaka ianao vao ametsy iny ka zay tsy nantsona k'zao na leny nefa ianao atsona hiara iasa tsy tonga fa miandra an'le olona ho solafaka ianao vao mana ratsy nefa raha mety tsy solafaka le zavatra mila amboarina anaty ao amin'ny tsirairay avy hoe inona ny eritreritao inona ny etaetanao miaraba toko Rafaly Manana tonga soa inona ny eritreritrinao hanavaozana entinao anjara brikinao zany makany am'izay fanavaozana izy ohatra fotiny zao resaka digitalisation tsika ny nivofoko tany zava-dehibe nge zany le olona am'izao fotoana zao enao maka certificat de résidence copie fa milahatra na mety tsy vita eo akory ary zay indrindra fa raha miditra anatin'izay rafitra numerika zay isika tsy elatra na any an-trano ary ianao any an-trano ianao de afaka manao saisie ny certificat de résidence anao de mivalide anao de maka fotsiny sy any alehanao zay zany hoe efa anaty serveur zany ny mombanao rehetra am'izay fotoana zay klikina hoe ato hoe tery mipetraka io mombamomba ny tery de mameno ataontsika hoe mameno forme ohatraohatry zay zany nendrikendriky rafitra fitantanana io ka tsy hita mihitsy zay maharatry an'izany tetika asy zany ka tsy tian'ny olona izy satria lasa tsisy tsony mikimaky ny olona maty lazainy mbola velona anaty resaka fifidianana mety tsisy tsony kosa aloha amin'ity rafitra zao mampamangy satria zao mangarary tena tsy tsony zany tsolotsolotra sa ahoana Clara Sam tsy isy tsony zay mampikaikikaiky ny olona am'izao fotoana izao zay indrindra sy ny zavatra kely tsisy dikany de andoavana vola na mody ampiandrasina ela be de avy eo anao de ahoana sao de mba tokony mba atao ingana zay nge mbola any atsiro mandidy mipetraka nefa ilainy ty certificat de résidence de lasa mametraka anazy ho azy ianao de raikitra eo ny kolikoly ianao maika ianao tsy maintsy manampitamby azy satria ilainao ny maika le izy de manomboka eo ny kolikoly ka zay indrindra sa ahoana toko Rafaly Manana